Manoloana izay fanadiovana ny tananan'Antananarivo izay dia manana ny ambarany, ny ministry ny rano, ny angovo ary ny akoranafo. Iza no tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny renivohitra. Ny eo anivon'ny tananan'Antananarivo dia manondro fa tsy omen'ny fanjakana foibe ny enti-manana izy ireo ary mitaky ny amerenana ny samivah eo ampelantanany. Mikasika izay indrindra dia nilaza ny heviny ny ministry ny rano, ny angovo ary ny akoranafo Rasolwelson Lantoniaina. Tsara asan'ny ministera ny rano izay miandraikitra ny fanadiovana sy fidiovana na le hoe assainissement sy hygiène miaraka amin'ny angovo sy ny akoranafo zany ny resaka fanadiovana ny tanàna. Mariako eto tsara zay satria somary misy manafangaro ny andraikitra mantsy. Ny anjaran'ny ministera ao anatin'ny fanadiovana dia politika, fa tsy ny ministera no manadio tanàna, afa-tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany no mba fitantanan'ny ministera ny samivah. Dia ny samivah araka ny lalàna nametrahana azy tamin'izany fotoana zany, nametrahana azy tao anatin'ny ministera ny rano dia ny hoe manala ny fako amin'ny dabapako. Eny amin'ny moron-dalana eny zany misy dabapako efa le hoe baka ordure mazatra antsika ireny dia mitatitra azy makeny andralanitra. Mikasika manokana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasana tanana amin'ny savony izay ankalazaina isaky ny 15 Oktobra dia nilaza ny ministra tompon'andraikitra fa nofoanana ny fankalazana ofisialy noho ny fisian'ny aretina pesta. Ny tanantsika ny madio, ny hoavy mamirapiratra no loha hevitra novidiana tamin'ity taona ity. Ary na dia tsy misy aza ny fankalazana ofisialy, mitohy kosa ny fanentanana ho an'ny fahadiovana indrindra manoloana ny fisian'ny valan'aretina pesta.